Tafiditra amin'ny hetsika iny ihany koa dia isy ny lalao resa-pirenena trian'ireo mpikambana atao anivon'ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ity taranja bola lavalava ity fahiny. Hiatrika lalao faninanana resa-pirenena indro misesy tokoa leo Makis amin'ity tafiditra n'ity hetsika izay karakaraina ho an'ny latsaky ny 20 taona ity ka nisy ary sy ny fanimanantenan'izy ireo ny zoma tolakandro teo nampivondronana izany Makis tranainy izany. Iverina Hiakatra kianja indray ary hampiseho ny talentan'ireo mpilalao-ny Makis de Madagasikara tranainy izay ahitana Ndrines Tarfaly be, Rimito Riajarametra, Rarpaul Réaliser, Jason, Erika Kely, Erika Sefo sy ny maro hafa. Hiatrika lalao resa-pirenena rososiny izy ireo. Ny voalohany dia ny fionany amin'ny ekipa ny Sodron ny 4 Aogositra ary ny lalao faharoa kosa dia ifandona amin'ireo mpilalao malagasy tao anatin'ny ekipa-pirenena fahiny izay miasa simonina any Frantsa izay ateven'ireo mpilalao vahiny mivondrona ao anatin'ny club ny Légion avy any Frantsa ihany. Le lalao tianay amin'ny lalao ataonay izany dia izany lalao ohatrany hoe entiny zalahy jirenanay teo aloha le mbola tsy nahitany nanao an'le lalao mihitsy izany. Hoe ohatrany zao ka le reto le Makis taloha reto fa tsy le amin'le amin'izao dia tokony mbo hoe alain'le rony tahaka le amin'izao zany le lalaonay le taloha reny satria zany le lalaonay taloha zany tsy mieritseritsy zay hoe inona na inona atonga dia entin'le fitiavana le lalao fotsiny zany no tena hoe fiarovana an'le Madagasikara mihitsy zany tena lalaonay teo hatramin'izay. Tsy nanano sarotra ve ny namerina an'izay hoe le mpiara milalao fahiny izay iverina Hiakatra kianja namorona an'le ekipa vaovao indray zany sy hoe inona le tena homaninareo zany le fanomanantena inona ny tena izahana. Nanasarotra ihany aloha le satria hitanao zany ohatra ny hoe ozatra efa mba natoritory ihany hatramin'izay dia mba foazana indray nefa le ozatra zany tsy dia hita hoe matory be ohatrany nefa mba tondra ekipa ihany ianao an'le club dia mba hoe misy zany le etsony le olona hoe misy lalao ataontsika amin'izao dia tsy maintsy manatanteraka zany ianao hoe le traikefa nentinao hatramin'izay zany dia tanteranao avoaka amin'le. Ny zoma tolakandro teo ary no nanomboka ny fanazarantena ho an'ireto Makis tranainy ireto. Ny vakana vovokaina sy ny famerenana ny tsipy-baolina no tena amafisin'ireo Makis tranainy teto nandritra ny fanazarantenan'izy ireo. Tsy hijanona tsony moa izany fanomanantena ny Makis tranainy izany fa dia itoy mandra-pahatonga ny 4 Aogositra.